Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Indray andro dia nisy mpitory-teny anankiray nandeha tamin'ny kalesin-dalamby anankiray. Rehefa tafiditra tao anatin'ny kalesin-dalamby izy dia mipetraka tao amin'ny efitra anankiray izay nisy tovolahy anankiray ihany koa namaky gazety. Variana dia variana ilay tovolahy namaky gazety. Rehefa kelikely taty aoriana dia nitraka ilay tovolahy ary dia nanomboka niresaka tamin'ilay mpitory-teny ka nametraka izao nyfanontaniana izao tamin'ilay tovolahy: move kristianina ianao ry tovolahy? Dia namaly ilay mpitory-teny ilay tovolahy hoe: eny tompoko, kristianina nefa kristianina tsy dia tsara loatra e, pakany am-piangonana ihany nefa fahazarana fotsiny nanaovako izany, fa tsy hitako izay soa azoko amin'ny fanaovana an'izay. Indraindray ilay mpanahinao tsy mety ary tsy manana herim-panahy mihitsy hanoerana izany. Mazana ny resin'ny fakampanahy ka mahavita heloka be vava. Dia naka antspika avy tao anatin'ny paosiny ilay mpitory-teny. Nosokafan'ilay antspika, naka boky izy ary dia hoy izy tamin'ilay tovolahy: jereo tsara ry tovolahy, ataoko izay ampijoro an'ity antspika ity eto ambonin'ity boky ity, na dia mitotototona fatratra aza ny fiaran-dalamby. Dia hoy ilay tovolahy tamin'ilay mpitory-teny: angamba tsy ety hijoro mihitsy anie iny tompoko. Jereo ary fa tafajoroko tsara ihany izy hoy ilay mpitory-teny. Ka tazoninao tsy inona ilay antspikako, hoy ilay tovolahy sady nome. Eny, tazoniko tokoa ilay mpitory-teny. Angay ianao efa nahare fa misy antspika mahay mijoro rery amin'ny tendrony na dia tsy misy mpitazona aza? Tsy mbola nahare izany aho, ilay tovolahy. Izao ary noho izy hoy ilay mpitory-teny: na oviana dia tsy mbola nahare aho hoe misy tovolahy afaka ny ahajoro rery eo anatrehan'ny fakapanahy nefa tsy tazonin'ny Kristy. Misaotra tompoko ilay tovolahy fa mazava amiko ny tianao lazaina. Tsy mahajoro eo anatrehan'ny fakapanahy aho raha tsy Jesosy no mitazona ahy. Hitanao amin'izany ary ilay mpitory-teny, efa lehibe ianao izao ary afaka hahalala ny marina sy ny diso. Ny any tokony ataonao dia ny miankina amin'i Jesosy. Hitazona anao izy, hitari-dalana anao izy, ary tsy hamelanao ho lavo na oviana na oviana. Ianao koa ry mpiaino an-tsaina, meteza ho tazonin'i Jesosy isan'andro san'andro, fa ratsy izao fiainana izao. Raha misaraka amiko ianareo hoy izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona 5:10, 5 sy ny 7. La vita na ora mamela
Groupe La Voix des Archanges. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. Amin'ny foravoravo no ifampiarabana tafaraka ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Mankasitraka amin'ny fanarahanao ny AWR dia mirary indrindra mba hahazoanao soa ny fiainona amin'ny fandaharana. Ankehitriny dia isan'ny anarana mahafinaritra indray aman-dreny tokoa raha zazavavy ny zanany ny hoe Sara. Avy aiza moa no ny antombohan'izany anarana izany ary iza no fantatra fa nitondra ny anarana tao amin'ny Baiboly. Andeha hiresaka mahakasika izay indray isika anio. Tsara ary ny ahafantarantsika fa ny andohan'ny anarana hoe Sara dia avy amin'ny teny Hebreo izay midika hoe zanak'andriana na vehivavy andriana. Arak'izany dia tena nanana ny anjara toerana nanan-danja teo anivon'ny vahoaka jiosy ny Sara. Ny Baiboly moa ao amin'ny testamenta taloha dia manambara fa i Sara no vadiny Abrahama, renin'ny Isaka. Ary any amin'izareo Silamo ny anarana hoe Sara dia lazainy koa fa vadiny mpaminany Ibrahim. Azavain'ireo mpamakafaka anarana fa akoatra ny mahazanak'andriana na andriana ny anarana hoe Sara amin'ny teny Hebreo dia fantatra ihany koa fa tandindony hatsaran-tarehy sy bika izany, tandindony fahambony toetra ary ny fiandrianana sy fahamendrehana. Amin'izareo Arabo ny Sara dia midika hoe izay madio tanteraka. Izay zany ny niandohan'ny anarana hoe Sara sy ny hevitra izany anarana izany. Andendray ho fantarina ny maha izy ny Sara, ny toetoetrany amin'ny ankapobeny zany. Olona mahaleo tena sady sy vonina mandrakariva ny Sara. Matetika izy dia olona manatsaina, intelligent isika. Ary rehefa omena andraikitra dia tena mahatsiaro tompona andraikitra amin'ny fanaovany zavatra tokoa. Ny Sara ihany koa dia fantatra amin'izy malala tanana, ary tsy izay ihany fa mahatsapa ny manjo ny hafa. Noho izany dia azo lazaina olona mora toana izy
ka mahatakatra tsara ny fihetseham-pon'ny hafa. Mety ho fifaliana izany na alahelo na hatezerana na koa fahanginana tsotro izao. Izy izany le olona lazaintsika hoe tena micomprendre be. Eo amin'ny lafin'ny fihetseham-po izay, fa ny Sara ihany koa dia olona tena tia mamoron-javatra ary matetika dia manana talenta mihira ohatra na manao tantara-tsehatra, mampiome na manao sary, artista izany izy. Amaranantsika ity tsara ho fantatra ity dia andeha ho tsy haivina fohy ny tantaran'i Sara ao amin'ny Baiboly. Efa nolazaina teo fa i Sara no vadiny Abrahama. Tamin'ny voalohany dia Sarai no niantsoana azy, fa Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny Abrahama hanova ny anarany hoe Sara. Andeha nehovaka itsika izay hita ao amin'ny Genesis 17:15 dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ny amin'ny Sarai vadinao dia tsy mba ataonao Sarai intsony ny anarany, fa Sara no anarany. Na dia azo lazaina ho tao anatin'ny fiandrianana sy ny harena ary ny antsara-tarehy sy ny bika aza nefa Sara dia tsy mba niteraka izy, araka ny voalaza ao amin'ny Genesis 15:1. Kanefa Andriamanitra dia nanao fanekena tamin'izy mivady fa ampanana zanakalahy azy izy. Raha toizana vakiana ny 9:20 amin'ny Genesis 17:20 dia izay ny voalaza ao. Tsy tonga dia nahatoky ny ten'Andriamanitra nefa i Sara, fa nisalasala ka dia nomeny any Abrahama mba ahazony zanaka ny mpanompo vaviny. Nisalasala ny amin'ny tenin'Andriamanitra i Sara, kanefa Andriamanitra dia nanamafy fa izy mihitsy no hanan-janaka, arak'izay hita ao amin'ny Genesis 12:12. Hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe, ary Sara dia nome anakapokana nanao hoe, moa mbola hanana hafaliana ihava rehefa tratranitra toy izao, sady efa antitra koa i tompoko lahy. Na dia teo aza nefa ireo fisalasalana nanjoan'i Sara, takizay miatra amintsika matetika ihany koa, dia nolazain'ny Hebreo 12:1-12 fa anisan'ny olon'ny finoana i Sara, satria fantatra fa nananjanaka tokoa izy. I Sara no renin'i Isaka, ilay zanaky ny teny fikasana, izay nanorenan'Andriamanitra ny fanekeny ho fanekena mandrakizay. Vehivavy nanaja ny vadiny i Sara. Nanaraka ny Abrahama niala tao amin'ny tanànany oran'ny Kaldeana izy, nandeha tamin'ny lalan'ny davitra hatrany Kanana. Tamin'ny 70 taonany i Sara no niteraka ny Isaka, ary tamin'ny 720 taonany izy no maty. Izay ny tantaran'i Sara. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa, isika vehivavy dia mety hisalasala ny amin'ny fitokisana ny tenin'Andriamanitra, ka miezaka mamaha olana araka ny eritreritrintsika. Ohatra ny tovovà izy ireny, kanefa izao miteraka olana hafa lehibebe kokoa indray. Andeha isika ahatoky ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, eny fa na dia tao sarotra inoana aza indraindray izany. Dia tsarovy fa mahatoky amin'ny tenin'ny Andriamanitra, ary afaka mifeny fiainantsika izy, manovantsika olona vaovao sy olona tsara, ary mamela heloka. Mahatokisan'Andriamanitra amin'ny fitantanany ny fiainanao. Hatreo indray ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Zohanitra Siry Ilano ny farimbona na totosa izany, dia mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. AWR Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana.
tsotra n'Andriamanitra indray isika fa tafahoana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ankasitrahana indrindra ny fanjoinao izany miarabanao mirarisoa mandrakariva ny namanao lantory misajoely no mitafa aminao namana samano eo amin'ny lafiny teknika. Mialoha indrindra ny iarahantsika mianatra ny soratra masina dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masindrindra izay hainay an-danitra eo, tsy hainay indray tsy hanandratra amin'ny feo anay ka hisaotra hiteramy voninahitra anao noho izao fahasoavan-dehibe nomenao anay izao ka dia mahatratra izao andro anio izao afaka miara-mitafa amin'reto mpiaino reto dia manatreza izao fotoana izao meno mivavakay noho ny amin'ny anaranao Jesosy, amen. Misy fanontaniana kely tiana apetraka mialohan'ny hitafana zany iresahana aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao dia hoe efa mba miomana ho amin'ny fiafaran'ny fiainanao venao ary indrindra ny amin'ny faharavan'ny izao tontolo izao sy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ireo ny lanitra. Ny Baiboly dia milaza fa ho avy Andriamanitra hamarana ny tantarany tany. Na izany aza nefa Andriamanitra izay namorona izao tontolo izao dia manomana fiainana mandrakizay ho an'izay tia sy manombo azy. Ka izay indrindra no ametrahana amin'ny fanontaniana hoe efa niomana ny amin'izany famaranana sy fiaviana be voninahitra izany ve ianao? Efa niomana amin'izany fiainana mandrakizay izany ve ianao? Tamin'ny taona 770 fa 420 volana aogositra tamin'izay taorian'ny nahaterahan'i Kristy dia nibalika tahaka ny mahazatra ny masoandro tany Pompei, tanàna romanina manan-karena izay manan-karem-be tokoa tamin'izany fotoana izany. Tamin'izay fotoana izay dia niomana hipoaka tamin'ny torimasony ny volcan lehibe anankiray manana avo eo amin'ny 200 metatra eo natsoina hoe Vesuve. Ora fisakafoanana tamin'izay fotoana izay ka dia nigalabina tamin'ny sakafo latinina toy ny mahazatra azy ny ponina tao Pompei. Mikatona avokoa ny makasay fivarotana rehetra. Natsikaritra ny famantarana izay nalefan'ilay volkano ny olona sasany dia lasa nandositra. Nisy olona teo amin'ny 2,000 teo anefa no ny salasala dia nijanona tao an-tanàna. Tsy tapitapitra izay dia nipoaka Vesuve. Dia tahaka ny oram-batra vatra ny lavenona sy ny ranoka mamay izay navoaka ny lay volkano nandrakotra ny faritra rehetra. Taoriana ny loza dia hita fa ny valapatra sy ny varandotra na nenika ny lalana ny olona maromaro izay ny sasany mitana vaingam-bolamena teny an-tanany, ny sasany tratra teo amin'ny fandevenana ny volany sy ny fananany teny an-tanany, ny hafa kosa dia maty teo ampamatrarana ny entany tao anaty sarety. Levona tao anatin'ny raim-pimaso ny tanàna ny Pompei sy ny ponina tao aminy. Fa ny any voavonjy dia ireo izay nandao ny arenany mialoha ka nandositra ny tanàna rehefa nahatsinjo ny famantarana ny fipoahan'ilay volkano matsiravina. Ho avy koa ny fipoahan'ny planeta tany. Ary rehefa tazana sahady ny famantarana ny fipoahan'ny volkano planeta tany izay honenantsika ity ka fotoana kely sisa, kely dia kely sisa izay tsy maintsy anambarana amin'ireo tsy mahalala ny fahamarinana ka andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra. Milaza aminao zany ny tenana ankehitriny fa ho avy zany andro zany, ho avy zany andro zany. Voalaza ny boky Matio
Matio 4:20 dia ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30 zao mifaky ny teny. Raha vao afaka ny fahoriana am'ireo andreo ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy hazava, ny kitana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozokosonina. Ary amin'izany andro zany dia seho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia tomany ny finerena rehetra ambonin'ny tany ary hitan'ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'lohan'ny lanitra izy. Ho avy Jesosy Kristy amarana ny tantarany tany. Ho avy Jesosy Kristy andray ireo olona izay efa vonina sy niomana ny amin'izany fotoana izany. Fotoana izay andraisan'ny tsirairay fanapahan-kevitra ankehitriny. Na ianao ifikitra amin'izao arena ny tany izao sy izao fafinaretana sandoka sy famirapiratana sandoka izay alefan'izao tany izao ka dia ho levina miaraka amin'izao tontolo rehetra izao. Na ianao iomana sy anoman-tena, anomana amin'ny fanahinao, andositra ny amin'izany faran'izao tontolo izao izany ka isafidy ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao sy ny tombo izay mipetraka ao anatin'izany toeran'izany. Mbola misy ny fotoana azonao andraisana fanapahan-kevitra hoe iandany amin'Andriamanitra venao ka ho voavonjy rehefa ho avy izany fotoana izany. Sa iandany amin'izao fafinaretana sandoka izao ka hiara ho levina aminy mandrakizay. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa Andriamanitra dia tsy mahela ny teny fikasana izay ataony sasany ho fahaelany. Mety efa ela tokoa na inonao izany teny izany hoe ho avy Jesosy. Fa ny teny dia milaza hoe fa atombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Atombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Ko miomana ianao. Tapoany hevitra amin'ity anio ty. Tapoany hevitra miandany amin'Andriamanitra dia ho anisan'ireo olona izay voavonjy ianao ka afaka mandositra ny fahatezerana ho avy. Mino aho fefanandray ny fanapahan-kevitra sady ianao ankehitriny ka dia hita izany fiaviany Jesosy eny amin'ireo lanitra izany amin'ny mpifaliana ka hiarahira fiterana amin'ireo voavonjy marobe ary hiara-mipetraka amin'Andriamanitra mandrakariva araka ny voalaza hoe dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Andriamanitra ny hitanao, hitany fanapahan-kevitrao, anomesainanao ka hanapa-kevitranao fa hiandany amin'Andriamanitra teny anio. Amen. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Mr Vonjy. Ny tompo tsy mahelako ny teny fikasany fa miambena fony anao mareta mivava ny fatanterany de tsy voatery androany ka zadodona ianao mba mitsorosay maharimpo izy jereo nalatsany ny rany mba hamonjena asianao tadidinao ve zay zakanao iany ane no hindro ampitondrainy mba hanefeina ny toetranao ka maherezare tsy tiany hisovany ny zanany rehetra ka
tianao hahery ampaharetana zay zakanao iany ane no indro ampitondrainy mba hanefena ny toetranao ka mahery zare ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Falmerabanao manaraka ny fandaharana natokana ho amin'ny fianam-pianakaviana izay vokarin'ny feo fanantenana. Tafaraka amintsika eto ihany koa anio ny namana Elion. Falmerabanao namana Elion. Mirabanao Rosiane ary miraba ny mpiaino rehetra mpanaraka an'ity fandarana ity. Melony rosotsika indrindra midinidinika dia andeha hiary vavaka isika. Rainaizy any an-danitro ankehitriny dia misaotra anao zahay fa tafaraka amin'ity mpiaino ity. Irinay ny fanatrehanao fotoana ka mba hitondra soa hitondra fitahiana ho an'ny mpiaino izao fandaharana izao. Amen. Tononiko izany amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Amen. Amen. Antenainay fa mahalinanao hatrany loha hevitra mahakasika ny fiainam-pianakaviana izay erana mizara aminao amin'ity anio ity dia tsy nizany fa miopana indrindra amin'ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana. Raha tsy hahivitsika fohy aloha araka ny fandaharana efa narahantsika teo aloha fa tena manana tombontsoa iraisana ny mpivady vita fatoram-panambadiana ara-dalàna. Tonga voalanjalanjan'izy ireo ilay fanomezan-danja ny izao satria efa tena mba toeranao aminy fieverana ny hafa. Izany hoe fieverana ambonin'ny hafa izany no omena toerana kokoa noho ny fieverana ny tena. Ary raha iverenantsika kely ihany koa ohatra ilay hoe toeram-pianarana ny tokantrano dia voamarina tokoa fa ao amin'ny tokantrano anie ny ray aman-dreny no mianatra amin'ny fehiteny. Ao izy ireo no mianatra manana izany atao hoe faharetana. Ao ihany koa ny tefena ilay toetra anana fandeferana sy anana ny toetsain'ny fanoloran-tena. Tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany anefa io fa ho an'ny zanaka ihany koa izay ao an-tokantrano. Izany rehetra izany anefa dia tsy ho lavorary, tsy ho tanteraka amin'ny fahasambarana ao an-tokantrano ao raha tsy misy ny fiomanana. Ka iresadresaka mahakasika ireo fiomanana tsy maintsy tanterahantsika mialoha ny rosoana amin'ny fanambadiana. Tena zava-dehibe zay namana Rosiane satria be dehibe amin'ilay tanora mifankatia no tsy manana n'ilay hoe vision hoe inona ny zavatra mety hitranga rehefa mivady zahay. Everiny fa sahala amin'ilay mandeha mampiaraka ireny ihany dia samy mody any an-trano. Izany io samy mody any an-trano. Dia mieritreritra hoe raha izao sika miaraka tsisy samy mody any an-trano tsony rehefa iray ao anatin'ny fanambadiana dia ngamba dia tsisy fahasambarana tahaka an'izany. Kanefa betsaka ny diso fanantenana satria tsy niomana ao amin'izany. Tsy niomana ao amin'ny hoe anahoana izany hoe rehefa mivady ao tokantrano izany tsy dada sy nentsony miantoka ny hofantrano tsy dada sy nentsony mahandro sakafo tsy dada sy nentsony no mikarakara an'izany rehetrarehetra izany sy ny sisa sy ny sisa fa ianareo mivady ary reny adidy tsy maintsy hatreny ireny akoatra ny adidy any amin'ny rafozany lahy rafozany vavy ny any amin'ny fiangonana ny fiarahamonina reny indraindray dia mahatonga n'ilay nofonofo hoe ngamba tsisy fahasambarana tahaka an'izany ny fiainantsika rehefa ao an-trano lasa adino zay fa lasa ny adidy ny tena atrehana. Ka raha tiantsika hitoy ilay hoe fahasambarana nofinofy tiana ho azo
ao anatin'ny fiainam-pianakaviana anatin'ny tokantrano a de tsy maintsy miomana tsara atsipihana mihitsy hoe tsy maintsy miomana tsara. Marina namana Elian fa maro be ireo lafiny a zay tena iomanana tsara mialohan'ny rosoana amin'ny fanambadiana fa am'tian'io ity zany de iopana kelyntsika amin'ilay atao hoe fifidianana izay ho namana. Raha fahiny mantsy a ny tantarantsika malagasy indrindraindrindra tamin'ny andron'ny Taolo a de ny ray aman-dreny no manolotra izay ho vadiny zanany. Zany mihitsy. Ankehitriny nefa raha mahatsikaritra efa malalaka ny safidin'ny tanora zazalahy sy zazavavy. Mifidy izay ho namana izy a de avy eo a iny namany indray no mety ho lasa fofombadiny a ary ny fofombadiny iny ny tonga vadiny a aoriana kely ao. Amin'ny ankapobeny rehefa nandinika ireo manam-pahaizana de miodidina amin'reto zavatra tany saina manaraka aminao ireto a ny kritera ny safidin'ny tanora zazalahy na zazavavy a ny amin'izay ho namana. Voalohany indrindra zao a de mandinika ny toetra izy. Ary manarak'izay a tsy ny toetra ihany fa mamaritra ihany koa ny taona lafiny ara-taona. Ary fahatelo a tsikaritra manam-pahaizana de ity ny sokajy sosialy na klasy sosialy io zany. Ary ny fahaefatra hitantsika eto a de ny fari-pahalalana na ny fari-pahaizana amin'ny fianarana ny ratoviny io zany. Ny fahadimy a de ny volokoditra. Marina fa misy karazany a maneran-tany io volokoditra io. Ary ny kritera fahaenina de ny antoko-pivavahana misy andrazazalahy na ny zazavavy. Ary ny fafito farany de mahakasika ilay hoe fantonana ara-batana na hoe vokatry ny coup de foudre fotsiny ihany. Amafisiko ihany fa le fiomanana tena lehibe indrindra de ao anatin'ny fotoanan'ny fifamofona na fiancé eo amin'ny zazalahy sy zazavavy. Namana Elian, antenain'ny mpiaino fa manana ho zaraina aminay ianao makasika indrindra ny mampiavaka ny mpifankatia mandritra an'io fotoana mifamofona io ary araka ilay kritera ny safidy zay ny tany saina teo. Ya, misaotra indrindra Rosiana, mialohan'le fifamofona aza de fa saripady ny fifidianana zay ho namana. Torohevitra omenany tanora amin'izao fotoana izao no isika izay mbola vao handihan'ny fiainana mbola tsy niainana de tsara foana maka torohevitra amin'ny olona azo antoka. Azo antoka tsy pihana tsara zay misy mpanabe fa tsy azo antoka, misy ny azo antoka, misy aza mpitondra fivavahana azo antoka fa misy koa ny tsy azo antoka. Misy ray aman-dreny, ny ray aman-dreny moa zany ny tena akaiky antsika indrindra, izy ny voalohany. Raha manana namana ianao mbola namana, mety tsoray namanao 2, 3, 4 dia tsara fantatry ny ray aman-dreny aloha. Mialohan'ny fifamofona mihitsy. Zareo no miteny hoe tsy mety aminao ny mifandray amin'ny olona itsony. Fa nimbanao io, tsy mety aminao io. Satria fantatry ny ray aman-dreny fa zay tokoa mitondra tsikelikely makany amin'ny fifamatorana lalindalina kokoa makany amin'ny fifamofona. Ka isika tsy malala fa ny ray aman-dreny efa manana fanandramana afantarany tsara hoe mety aminao na tsy mety aminao. Ny tanteraka tsy misy fa misy kosa ny hoe mety sahaza sy ny tsy sahaza. Tena zava-dehibe zay. Ary izay tena tsy pihana mila ny torohevitra avy amin'ny ray aman-dreny indrindra indrindra. Manaraka an'izany de fa any no miresaka taona isika satria nahoana raha mialoha loatra mandray fanapa-kevitra de mbola tsy matotra handray fanapa-kevitra hanambady zany. Ny olona tianao any amin'ny 4 taonanao, 5 taonanao dia tsy azonao ekena fa mety ho tianao foana any amin'ny 20 taona satria efa matotra ny safidinao. Raha olona matolotolotra ka tsikatsikana, manana moto, manana fiara tsara, bogosogosy fotsiny, na manjamanja fotsiny, ilainy zany fa tsy ampy afahanao miteny hoe tiako mandrakizay ianao.
satria rehefa mitombo ny taona de miova ny fahafanao matsikaritra hoe tsara am'izao ty fa tena ratsy mavesatra indray le lafiny ratsy zay tsy ho zakanao ny araka aminy de fa maneny ianao ny teny hoe ho mandrakizay ka ao zany ny tanora de amporisihana tsy teny an'le mandrakizay ao anatin'ny fahatanorana matetika raha latsaky ny 13 taona ny vehivavy farafambaniny araka ny fandinina natao de mbola tsy ampy ho matotra isafidy zay olona tokony araka aminy ny lehilahy moa zany de mbola depaseny vehivavy 20 taona farafakeliny ao amin'ny fahamatorana ndikan'izay raha zandrinao indray le lehilahy na zokinao kelikely fotsiny no miteny aminao hoe tiako ianao fandoatsika efa matotra mandrakizay dia mivavao azy tenenao ampahendreny izy hoe so de tsy mboly zao ny fotoana ahafahany se miteny amiko hoe tiako mandrakizay satria fantatrao fa farafakelin'izay 20 taona zay ny elanelan'ny fahamatorany vehivavy sy ny lehilahy matotra meloa zany ny vehivavy sika de malala ohatra fa eo amin'ny faraka 20 taonany ny olona anankiray vo afaka manokatra compte any amin'ny banky afaka maka volany satria eo voavory ny sainy raha nilatsaka ndraiky 20 taona zany rehefa tsy izy kanefa vao manomboka eo indray zany izy vao manomboka me matotra ary ny tena tsara ny vehivavy 20 taona vao tena vorosaina tsara mihitsy raha toka ampikoa ny fanabeazana andraisiny ahafany manao safidy ka indraindray ny lehilahy fetsy fatorany meloa le vehivavy any fa 20 taonany de lazainy hoe fa mifanaiky any atsika kanefa rehefa mematotra le vehivavy manenina de ianao ihany mitratra ny olana rehefa aveo sy ny sisa ka zava-dehibe koa zay resaka taona zay zany meloa ny fifamofona de apetraka foana hoe maka hevitra am'ray aman-dreny de mandritry ny fifamofona moa zany no hanavana reo zavatra mila adinoina sy mila azonina ao an-tsaina nisan'izany ny taloha samy manana ny lasany dolona ny lana ny vavy tsy reny no mbola ho averimberina rehefa ho atokantrano anisan'izany no hoe namana taloha olo-tiana taloha sy ny sisa io koa ny fotoana isehon'ny fahasamihafana misy eo amin'ny lasiny vavy eo amin'ny lafiny ara-tsaina ara-batana ara-petsepo tena marina zay efa tokony ho hita meloa io melohan'ny anapahana hevitra hoe mifamofo ary tsy hoe rehefa mifamofo de tsy maintsy tonga ny fanambadiana koa satria fifampitsapahana koa io misy aza ny vazaha moa ny tena mahavitan'izay rehefa miresaka eo izy jereny hoe ny lafiny rehetrarehetra zany fanakalozakevitra amin'ny fombadio amin'izy anankiroa de eo zareo mahita hoe ary mety ompinamana mandrakizay ny mety amintsika fa tsy ompivady tsy raikitra mihitsy zany le tsy raikitra le izy fa aleo aza mpinamana tsy miady mihitsy tozay mpivady hiady lava de aleo mitomany ray volana tozay mitomany mandra-pahafaty de mila mandray fanapa-kevitra matotra zany am'izay tena mila mifankalala toetra zany dikan'izay mandritra n'izay fifamofony zay satria misy hery miasa mangina ny toetra eo indray ny hoe temperament ny lasy ny vavy de tonga didy mihitsy ny fifankafantaran'izy ireo bebe kokoa io manano amin'ny fanambadiana na koa hoe aleo mpinamana mila fahasahinana io tsika ny vazaha sa fa tsika matetika tsy sa efa ela ny fampitaritaryana teny veko aza misaraka izany nareo rakizy kanefa matetika andray aman-dreny na ny fiangonana le fahafambaraka ny fiangonana ny fahafabaraka ndray aman-dreny fotsiny mahamay azy fa rehefa mitokantrano ianao de ianao no mahita faisana any raha manaiky zay tsy tokony ho ekenao zava-dehibe zay ahoana ny hevitra roziana iany namana Elion eo amin'ity fifankafantarany ity zany vo resaka matetika moa izy io indrindrindrindra ny lafy toetra avy amin'ny andaniny sy ny ankilany mila fifankafantarana be dehibe zany ny mpifamofo aloha eo amin'io lafy toetra io ary antenaiko fa ny namana Elion mbola manana zavatra maro resana amintsika ny tsara ho fantatra mahakasika an'io satria na ho anay efa ao anatin'ny fanambadiana aza 10 taona 20 taona teoriana mbola mahita toetra vaovao ihany amin'ny ankilany manahoana ny fiseho an'izay namana Elion zay le hoe mifampitaizany mpivady
tsy hoe ny vady satria samy tanteraka fa ao koa zany mbola mifampitaisa kanefa arak'izay azo atao a dia mila fifankalalana be dehibe mihitsy melohany idirana ny fanambadiana tsy piako foana hoe anapahana hevitra hoe tokony hiaraka ve sa tsia so anenenana aoriana eo zany dia tena mila tsy matahotra voamason'olona mihitsy na ny resaka ataon'ny hafa ireny ange efa niaraka efa mifamofoka nefa ny saraka tsy ahoanao zany raha ohatra ka zay asoa ny tokantranonao no eritreretinao ary tsy diso eo mason'Andriamanitra mihitsy amin'izay fotoan'izay satria mbola tsisy fifamatorana mbola fifankalalana tsara ny mahafantatra mialoha ny toetra sy ny maizy azy ny andany sy ny akilany antitranterin''izay mety misy mantsy any toetra miforona teoriana mivokatry ny toe-zavatra manodidina ny hery-miasa mangina avy amin'ny manodidina dia ireny le fampitezana ary matetika moa anatin'le fifamofona mampalahelo na ao anatin'ny fiarahana mampinamana dia manafitoetra be mihitsy fanafitoetra satria matahotra soa misaraka kanefa fahadisoana be zay asehoiny tena mahenao anao fa ny tena namana zay tena tokony vady dia tsy mifanafina fa mifanitsy tsy rehefa tonga ny an-trano vao hoe ayve anao ty tahaka an'izao io tsy azo afenina ntsony rehefa any ka dia anisan'ny zavatra fantarina zany no hoe tsara fanahy ve izy olona sarika lava ve olona mahay mifeny fihetseham-pony ve anisan'ny mariky ny fahamatorana io fahaizana mifeny fihetseham-po tsy hoe zay tonga ao ambava dia avoaka doly fa mitaky fotoana nefany fianarana an'izany hoe fifehezana fihetseham-po zany mahay miatrika olana amin'ny fomba ahoana izy ary za mahita namanao rozianina fa ny mampinamana zany zavatra zany dia efa tokony hojerena satria rehefa lasa mifamofo mifanafina any mampinamana zany dia efa fantatra manana namana 2-3-4-5 namana fa tsipa dia ireny namana ireny miaraka manao baskety miaraka mitsangatsangana anaty korala eno ahitana ny toetran'le olona zay indrindra namana ely ao zavatra voatsikaritra mihitsy zay fa ao amin'ny mampinamana zany tena tsotra sincere potra daholo mihitsy tsisy miafinafina zay mahatsara n'le fankafantarana any amin'ny mampinamana zany mihitsy tsy hoe mitady anjely ianao fa mitady olona sahaza ny temperamanao sahaza ny toetranao satria samy manana ny toetrany ny tezana azy tany aloha tany dia ianao mamantatra hoe mety amiko ty na tsy mety amiko ty ho namana mandrakizay na mety hiditra lalina kokoa fa misy koa ny fanohatra amin'izay olona tia mitratrevatreva be ve izy mora tezitra mba mahafehtena ve afaka manao tsi ve amin'ny zavatra tokony hanaovana tsi sa zay tarihan'ny namany azy dia ekeny daholy na ny fihetseham-pony no mitarika azy ny sainy ve nibaiko ny fihetseham-pony sa ny fony no mibaiko ny sainy zany rehetra zany mariky ny fahamatorana ahafahana fanakalo-hevitra sy mifampifeho atokantrano mantsy misy koa olona tsy mahita fa tsy lafy ratsy ny zavatra eo amin'ny fiainana sarotra rahamonina zany na loka efa tsara be zao mbola hitany lafy ratsy ny foana na andro efa tsara be mbola hitany lafy ratsy ny foana ny zavatra tsara efa ataonao rehetra ao atokantrano mbola hitany lafy ratsy ny foana satria zay no nitaizana azy na nitezany tena koa tany atokantrano misy azy tany mila jereny reny ho zakanao ve miaraka amin'le olona fampitaizana anisan'ny mila jerena kaikkoa reo antsoina hoe tempérament mélancolique coléreux flegmatique sanguin ireny tempérament reny toetra maizy an'le olona tsy afaka hovaina reny misy lafy tsarany sy lafy ratsy ny daholo ny tempéramentny olona mantsy efa voajanary eo amin'le olona izy dia ny mpivady zany tokony ifameny raha samy coléreux tena gravy ohatra zany mampipoaka be mihitsy zany zavatra rehetra ka mila mifamantatra ela zany tsy vitany hoe tiako fotsiny ianao misy moa fitiavana mifototra fotsiny amin'ny resaka filana ranofo reny zany aloha dia efa 0 tsy tafavoaka tsy afaka miazona fitiavana maharitra ny resaka sexe raha iny no fototra antony ny arahana matetika lehilahy olony maso vehivavy olony fo dia le mason'le lehilahy raha mbola tsy matotra izy
de le vehivavy sexy le silhouette iny zany tena mahafinaritra azy tsy hoe ratsy tsy ratsy zany zavatra zany fa tsy zany no baiko ny fitiavana tsy any ambany any fa mba any ambony any mba any amin'ny saina ny toetra maolona n'le olona mihitsy a no antony itiavana azy koatran'izay fijery ara-batana zay tokony ho fehiziny saina izay tena mahaliana tokoa namana Elianty loha hevitra ray ity fa fotoana moa manapetra ihany ka dia voatery farana treto aloha fandaharantsika amin'ity anio ity manome fotoananao amin'ny manaraka indray dia fehafakasitrahana anao manaraka ny fandaharana mahakasika ny fiainam-pianakaviana misaotranao ihany koa namana Elion niara-ny tafataminay tamin'ity anio ity misaotranao namana Rosiana dia sorana koa ny mpiaino rehetra mandra-piona tompo saotra tompoko radio feo fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana tena makasitraka feno ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika fa omeny fahalalana tsy tavelively mihitsy amin'ny telalan'ny fiaramianatra ny teniny sokafa ny saitsika mampafantatra antsika zava-baovao izy ampitombo ny fahalalantsika anatsarana ny fifandraisantsika aminy sy amin'ny hafa eo amin'ny diantsika miala eto amin'ity tany ity makany amin'ny kananany lanitra miala amin'ny zioga ny fahotana makany amin'ny fiainana mandrakizay ny lohateniny nomena lesika moa nandritra ny andro vitsivitsy dia ilay hoe lay tena Josoa tena nisy arabaky teny Josoa izay nandemby any Mosesy averina tsara izay ary nitondra ny zanak'Israely ny ampitany Jordana nandravany Jeriko sy Kanana iray manontolo tena nisy fa izany koa dia tandindona maneho ny toe-javatra izay hiainantsika tsirairay sy hiaina ny fiangonana amin'ny fidirana any amin'ny kananany lanitra betsaka ny lesona andraisitsika dia mivavaha mafy mba ho tazomina ao an-tsaintsika izany amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra satria misy teny fikasana mazava momba n'izany izy no ampahatsiaro antsika izay zavatra rehetra nampianariny antsika dia takio izany teny fampanantenana izany nde raha antsika mamerina ary ny andininy izay ny fantenana mba ho atao tsenjery mihitsy averina ihany fa tony tsenjery tony dia hitaizanantsika atsiaro ireo lesona izay ny anarantsika mamintina ny lesona ny anarantsika izy tony ary amin'ny toe-javatra sarotra lalovantsika dia itony tsy anjery itony manampy antsika atsiaro ny teny fikasan'Andriamanitra izay miaro sy mamehery ary mahatonga antsika hanana fanantenana tsy maintsy mandresy aiza ny misy ny tsy anjerintsika ary aiza Korintana 1:10 zay mihitsy Korintana 1:10 manao hoe ary zany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay miara-ny faran'izao tontolo izao ireo zavatra rehetra nysoratana ao amin'ny testamenta taloha mahakasika ny zanak'Israely dia nysoratana ary nanjo azy reny mba ho anatra ao antsika ho fananarana antsika izay miara-ny faran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao anie zany ho fananarana antsika amin'izao fotoana izao satria akatoko ny fahataperan'izao tontolo izao sika akatoko ny fiaviany Jesosy indray izay amarana tanteraka ny tantaran'ny fahotana sy ny voka ny matsiravina teto amin'ity tany ity isika ny anarantsika ary tamin'ny bokin'i Josoa fa manondro zavatra lehibe lavitra noho i Josoa ny tantaran'i Josoa
sy ny fitariany zanak'Israely niditra tany Kanana. De maneho mihitsy an Jesosy mitarika sy miady ho antsika ho tafiditra any amin'ny Kananany lanitra izany. Ny anarantsika teto fa ady isan'andro. Tahaka ny atrehan'ny zanak'Israely ny ady tamin'ny fidirana tao amin'ny Kanana, ara-batana no hiatrentsika izany amin'izao fotoana izao amin'ny lafiny ara-panahy. Efa azo antoka ny fandresena amin'ny alalan'ilay efa nandresy sy miantoka ny fidirantsika eo amin'ny Kananany lanitra. Saingy miankina amin'ny faharetantsika hatramin'ny farany ny fahafahantsika miditra amin'izany. Aza donoina fa mandeha tsirairay ny fanadinana sy ny fitsarana, fa tsy miaraka, tsy afaka miantehitra hoe ka zao no lazain'ny pastera, zao no lazain'ny mopera, zao no lazain'ny dada, zao no lazain'ny neny, zao no lazain'ny loolona. Pitaizantsika fotsiny ireny rehetrarehetra ireny mba hahatonga antsika ho afaka mifandray akaiky amin'Andriamanitra, mampifantoka masontsika amin'Andriamanitra, raha toa misy mpanabe ara-pivavahana, mpitondra ara-pivavahana, mampifantoka antsika any amin'ny tenany, dia mpanabe sandoka zany. Fa ny asany mpitondra fivavahana rehetra na iza niza dia manao izay hatonga antsika hifantoka amin' Jesosy. Satria izy ihany ny mpamonjy, sy afaka mamonjy, fa ny sisan'izay dia tsy afaka mamonjy, fa sambolo vonjena daholo. Amin'ity anio tsika dia hijery fianarana fanampiny, izay mampieritreritra lalina mihitsy. Teny izay nitsongaina avy ao amin'ny boky Henonareo ny Fanoharana takila 20:20 ary ny boky Testimonies for the Church boky 4 takila 4:50. Andehania heno itsika tsara ho vakitsika milamina dia samy mandinika lalina. Tsy azo ny vahoaka tamin'ny andron'i Kristy ny asa nandrahana azy. Ajantsika eo aloha. Fa nahoana? Nianatritsika fa ireo zavatra rehetra voalaza ao amin'ny testamenta taloha na olona na toe-javatra dia maneho meloa an Jesosy. Hanomanana ny zanak'Israely handray an Jesosy. Nampalahelo, tsy azo ny vahoaka tamin'ny andron'i Kristy na ny zanak'Israely zany ny asa nandrahana azy rehefa tonga tetỳ tany izy. Inona no antony natonga n'izany ho ianao? Ary lesona ho antsika amin'izao fotoana izao sao dia miverina indray izany. Izao no toy ny vakiteny. Ny fampianarana voatolotry ny razana, ny teny zaro abolana sy ireo didy nataon'olombelona dia nanina nanakona teo anatrehan'ny olona ny lesona nikasain'Andriamanitra tolotra azy ireo. Ajantsika indray. Isika ve mampitondra fivavahana antsika amin'ny fiangonana tsy hakanavaka mihitsy ny resahana eto na olona na solom-pitandrina na pastera na mopera. Moa ve tsika mety manakona ny mason'ny olona amin'ny lesona kasain'Andriamanitra tolotra azy ireo amin'ny alalan'ny fampianarana izay foroporontsika na fanehoana ny mahisika atsika izay manakona an Jesosy na koa famoronana didy be dibe ataontsika olombelona sy ny sisa izay mety ho azontsika tsaina. Samy mametraka ny fanontaniana amin'ny tenany. Dia toizantsika indray ny vakiteny. Nanjary zavatra nanakana azy tsy ahazo sy tsy hahatanteraka ny fivavahana marina ireo teny izay zaro abolana sy ireo lovatsofina. Ary efa tonga tokoa ny tena izy, efa tena tonga tokoa Jesosy teo amin'ny tenan'i Kristy zany, dia tsy hitany teo aminy ny fahataterahany ireo tandindona rehetra, fa hitany ny fototr'ireo aloka rehetra nipetrahany. Ajantsika eo. Ohatra, ny fanompompivavahana rehetra nampanaovana ny zanak'Israely araka ny toromarika nomen'Andriamanitra ny Mosesy ho arahany zanak'Israely nandritra ny dian'izy ireo niala tany Egipta mandra-patonga tany Kanana, dia maneho an Jesosy. Lay ondry atao fanatitra isaky ny manota ary lasa misolo heloka an'ilay mpanota dia maneho an Jesosy misolo heloka atsika. Tsy hitan'ny olona tsony izany satria takona ny masony, zavatra hafa no namenona ny sainy
lovatsofina hoabolana sy ny sisa mety mbola mitranga ve zany mety ho tratran'izany fandrika izany ko ve tsika amin'izao fotoana izao e toizantsika vakiteny no tsy pahiny ny tena izy fa nifikitra tamin'ny tandindona sy ny fampompovavana tsy misy antony intsony izy ireo ry mpiara-mianatra amiko aza mba tratran'izany zany ny vokany mbola nifikitra tany amin'ny tandindona zareo nifikitra tany amin'ny fampompovavana tsy misy antony intsony zareo izantsika efa tonga ny zanak'Andriamanitra nefa mbola nangataka famantarana ihany izy ireo ny afatra manao hoe mibebay ianareo fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra dia novalian'ireo olona ireo tamin'ny fangatana fahagagana lasa vatona nafitohina azy ireo ny filazantsarany Kristy satria famantarana nangatahany fa tsy mpamonjy no ilain'ny olona riavana mpamonjy azy mpanafaka azy amin'ny olona ny fahotana izay mamatotra azy inona ny vahaolana toizantsika nanantena izy ireo fa ny Mesia dia anamarina ny tena maha-Mesia azy amin'ny alalan'ny asa mahery vaika hanorenana ny fanjakany eo ambonin'ny faharavan'ny fanjakana eto an-tany ajantsika eo indray tamin'izany mantsy ny Romanina ny nanjanaka ny Jiosy dia ny fanafahana ny zareo amin'ny zigan'ny Romanina ara-politika no nandrasany amin'izay Mesia ho avy eo fa tsy ny fanafahana azy amin'ny zigan'ny fahotana velively tena disokajy tanteraka azy zareo ary mampalahelo raha mbola ho disokajy koa tsika io fanantenana io no nivalian'i Kristy tamin'ny alalan'ny fanoharana momba ny mpamafy tsy amin'ny herin'ny fiadiana na amin'ny fanelanyelanana feno hery no andresen'ny fanjakan'Andriamanitra fa mifampaniriana foto-kevitra vaovao ao am-pon'ny olona mihitsy ny fiovam-pon'ny olona izay ny tena famonjena mila Kaleba sy Josoa matoky ny fiangonana izay vonina handray ny fiainana mandrakizay amin'ny fepetra tsotra avy amin'Andriamanitra ny dia ny fankatoavana ory-piasa ny fiangonantsika ahoana hoe ory-piasa ny fiangonantsika izao tontolo izao no say asantsika mila misionera ny amin'ireo tanàna sy vohitra izay voageja ny fanompo-tsampy mihoatra lavitra noho ireo jentilisa any antsinanana izay mbola tsy nahita mihitsy ny fahazavan'ny fahamarinana niala tamin'ireo fiangonana izay mitonona ho mahatoky indrindra ny toe-tsaina misionera marina tsy mirehitra ao am-pony intsony ny fitiavana hamonjy fanahy sy ny faniriana hitondra azy ireo ao ambalan'i Kristy mila piasa mazoto isika tsy misy afaka maly vela iantso atraizatraiza manao hoe mitamaka ty Makedonia ka vonjeo zahay mitamaka ty France mitamaka ty Chine mitamaka ty ambany vohitra lavitra ty mitamaka ty amin'ny toerana misy anay vonjeo zahay iarivavaka isika raha izay ny an-danitra misaotra anao no ny antso tsy mety sasatra ataonao aminay ampio izay mba tsy ho tratra ny fandrika nahazo ny zanak'Israely fahiny ka natonga azy ireo tsy ho vonina nandray anao tamin'ny fiavianao voalohany ampio zahay meo fanetretena hianatra eo an-tongotrao mba hahatonga anay ho vonina isan'andro amin'ny fiavianao faharoa hampandovanay ny fiainana mandrakizay amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR